Fa anisany niteraka resabe kosa moa tato ato ny zavatra ataon'ilay marary saina eny Antsakaviro eny izay manimba fananan'olona sy mandratra olona. Efa nisy ny fandefasana azy ity teny Anjanamasina moa fa nilaviny teny an-toerana izy ka noho izay dia miantso ny tompon'andraikitra Maefa ny mponina satria miaina ao anatin'ny fitaintainana tokoa. Taorian'ny fitaranana izay nataon'ny mponina tetsy amin'ny fokotanana Antsakaviro momba ilay adala mamotika fiara sy fananan'olona dia nalefan'ny commune teny Anjanamasina toerana izay hitsaboana ireo marary saina ity olona ity ny alakamisy fa 17 Desambra lasa teo. Agagana sy aterana nefa ny andreo mponina satria dia mivoaka izany toeram-pitsaboana izany ity olona ity ny alin'io alakamisy io ihany. Araka ny fananzavan'ny mponina trano dia tsy afaka nitazoma teny toerana izy satria tsy manambola hitsaboana azy ny drainy. Ataony capturan'ny olona io teto Akatovato dia nentina tany amin'ny BMH dia nanao procédure tany zareo dia lasa tany amin'ny 18 dia ny zavatra tena mahagaga indray tena mahagaga tonga teny amin'ny 18 io olona io omaly hariva somary efa alina ny andro dia navotsitra ny tao amin'ny Anjanamasina satria olona manitra hono olona tsy misy vola satria vao miditra ao zany dia efa resa-bola dia navotsitra ka any olona io amin'ny 7 sasany alina araka ny volazan'ny rainy teo nandeha tongotra avany nandeha nody taty Akatovato taty amin'ny tranony ka efa madiva ho araina vao tonga taty Akatovato indray amin'izao fotoana izao zany dia miverina eto Akatovato indray le adala efa nysahirananay miala ny vola makareny efa lefo daholo etsonany zato zaroa izy ny tompon'andraikitra nanao ny ezaka izay zao zay mponina eto Akatovato tapidalaka lefa navotsitry ny olona ao Anjanamasina indray le olona adala naterina tary zany dia tsy nanzay ireo hoe tsisy manambolina nareo tsy anina zay dia tonga teo dia amin'ny 7 alina dia lasa le piasa hoe le dokotera mbola lavitra be fandanonareo mandeha mody dia lasa nandeha nody tonga teo ana katom-bahoaka teo teria teo vato teo eo nareo mijanona nareo mianaka osy izy dia davy osy izy lalakarianareo dia aza mody any osy izy dia ozy ako navaloko taminy zay zany dia atory atsaha. Nametra-panontaniana moa mponina Antsakaviro hoe fangamo tsy mamaim-poana fitsaboana eny Anjanamasina ko nahoana nalefanody ity olona ity raha tsy manambola. Raha tokony izy angamba ny loza nitondra azy no hoe mamita an'le hoe nanahoana ny fampidirana azy io tsy zany hoe raha tsara angelo maka information alohan'ny ampidirana an'le marary ary tsy voalohany akory ny BMH ny mitondra marary ohatr'izay dia sendra ny olana ohatran'izao fa le olana zany dia zay mihitsy le fifanarahana mihitsy zany eo amin'ny commune sy ny hôpitaly zany mbola tsy tomombana le izy mety ny antony ara-bola ny lehibe moa mahafantatra an'izay fa tsy misy mantsy le ka hoe idina hoe tsisy vola zany le marary dia alaina dia idina fotsiny any ambany any rehefa idina any nefa izy zany potehany le varavarana sombainy ny trano dia lasa ny any andraisana manaraka raha zany tsisy possibilité tsony satria simba le trano fa rehefa sendra ny zavatra ohatr'ireny koa zany zay misy hoe alaina le olona dia omena traitement izy dia any aloha izy zany dia rehefa ampy le vola miverina izy na misy fotoana amena azy hoe miverina nareo amin'izao fa tokony mahazo traitement foana aloha zany izy miala eto raha misy hoe zay fahefana mividy zay any amin'le olona mitondra azy na iza na izy. Miantso ny tompon'andraikitra Maefa araka izany izy ireo satria dia miaina ao anaty fitaintainana trano noho ny ataon'ity olona marary saina ity.